sarobidy mifanahinao koa atoloro ho an'Andriamanitra. Alohan'io ilay tantara mitondra lohateny hoe Armagedona. olalaovin'ny hery sy isolofo Liodse sy Aigny ary Saondra sy Simonety. Vo amin'ny dimy sasany razo be koa zany lohako izany. Tena sy ny tatory raha tsy efa diva raina. Fa inona ary ny tsy nampatory ahy? Sa ve vokatry le alikaola ho diso be omaly? Dray tena manako-tsako aby zany vatako izany ka marina raha mila hatsangana. Ary nakaiza vao marina ary izy mianaka to efa tsy eto ampandriana ntsony. Sa ve lefa nialasany an-dakozia Efa ve dia zazakely dia hoentina any, zaza tsy fo maraina iny. Claire, Claire, lolo hitsangana teto mihitsy lo dia jereko any ka Claire. Tsy nefa ny trano to mbola midy mahagaga zany. Tsy any an-tokotany zareo zany. Ay zary sa ve atsy amin'ny dosy aloha andehanako any. To tsisy akoretina dia dia tongotra aza. Valasay zary sa ve mbola mamo ay? Aloha sina fipetrahana kely ka tsy mazava zao sa ve dia ho zarerina torotato aly le? Tsaroko mihitsy hoe zany nanidiny trano avao aty anatiny. Izy mianaka rehefa natory alohako. Za koa somary alalina ihany vao tonga. Valasay zary izy mianaka e. Sa ve dia nisy niditra tato alina dia netiny aiza nefa ary zareo. Ary nefa netina tsisy mipikana dia kely aza. Tsy normalina zany fa ny trano ary mbola midy barazo avy aty anatiny. Inona rety izy ao amin'izay hoe ndeha hiverina tory arangaha sy tsy ho hita hoe zay toy any rehefa avy eo. Za koa zany ohatra mbola reradraraka. Zay ngamba izy mianaka. Aloha voaina. Mamany ando. Manahoana ianao? Manahoana Ramsea? Kina vaovaonao e? Misy vaovao mihitsy ka. Fa ahoana? Fa nga hitanao misy an'izy mianaka?
izy mianaka nivady aman-janako e iklera sy kla kely ny anahy koa ne vady aman-janako tsy aho e inona tsara vadiko sy ando tsy aho andre kako zay ve natondianao aty ka zay mihitsy zasaka antananao nefa ne mahagaga ny vavahaditsika mbola midikadanahy e ino tokoa dia lasaiza zandry zareo dia tena zendanaka ary ono e misy zavatra le ansaiko ty so dia mba namonjy fivoriam-bavaka andray ary reny dia tsy niteny ohatra le ndre mandeha iny mantsy nizy ny era ihany aloha e tamin'le alim-bavaka iny tadidinao any zavatra mahavariana ahy nefa raha ohatra ka hoe nandeha namonjy alim-bavaka izy miteny foana izy hatramin'izay raha ohatra ny anay ao an-trano dia alina indray talohan'ny atory eniko mihitsy zareo mivavaka tao ambadika tao izay sy le zanako lamatoa mbola variana anjery tele teo nefa namonjy fandriana izy avy eo tsy possible mihitsy zany raha hoe izay no iseho dia le zanako lamatoa zany ao zao ao izy ao an-trano ao fa le faravavy sy ngarainy tsy hita ie iando sy ramose tsisy afa amin'ny anahy mihitsy zany dia inona ny tokony atao amin'izany ramose ako inona moa zany no azo atao fa dia tsy maintsy mampandremy manam-pahefany sa ianao mahita hevitra sa ve mbola ho tediavina aloha dia aiza nitadiavanao azy nefa sa zao ary alao andrasandrasantsika mandra-batoandro ny andro dia ho hita eo ihany izay atao marina tokoa zany raha be ty ramose fa hoana avy tany am-piangonana zareo azo ao dia nilaza relanga atao fa tsy hita tao aby ry pasteur vady aman-janany koa lanitro za koa ary vao naheno tamin'ny radio teo dia inona ozy ianao fa tsy eto amintsika rery ty fa hatra ny rehetrarehetra any zany dia tsy betsaka ny olona tsy hitapopoka asaka isa-tokantrano manana olana ohatr'izay daholy tsy azoko mihitsy ty tena mistery andriamanitro aza hitako ny aza hitako misy zavatra fantatronga zao angamba le hoe lasa niakatra daholo ny olona niakatra aiza ka niakatra ny an-danitrako inona nga misy an'izany aiza koa nisy olona iakatra velona ny an-danitra ianao ve mbola tsy naheno an'izany mihitsy hoe ahoana ka le hoe manjavina ny sasany tsy eny an jesosy eny amin'irao lanitra dia ianao zany mieritreritra hoe lasa niakatra any ambony any ny olona ny tsenany tompo ka izay mihitsiko lozy ty andriamanitro tena tavela ahy zany dia ahoana zany nanenenako marina takizay ihany mba nandeha nivavaka niaraka tamin'ireny fianakaviako ireny zahako moa zany dia mitovy aminao ihany eny nenina tokoa tsy eo aloha fa orinan-datsa fa tena marina velo hoe lasa niakatra ny marina ry zareo fa inona indray nakagama tsy tsisy fampare ako zany ohatra mbola reradreraka zay ngamba izy mianaka aloaloha voaina mamany ando manahoana ianao manahoana ramose kina vaovaonao
Misy vaovao mihitsy ka. Fa ahoana fa nga hitanao misy an'izy mianaka Izy mianaka. nivady aman-janako e iklera sy kila kely. Ny anahy koa ne mivady aman-janako tsy aho e. Inona tsara Nivadiko sy ando tsy aho. andre kako zay ve natondianao aty Ka izay mihitsy zasaka an-tananao. Nefa ne mahagaga ny vavahaditsika mbola midika-danahy e. ino tokoa Dia lasaiza zany zareo. de tena zendanaka ary ono e misy zavatra le ansaiko ty so de mba namonjy fivoriam-bavaka andray ary reny de tsy niteny ohatra lendre mandeha iny mantsy n'izy ny era ihany aloha e tamin'le alim-bavaka iny tabletinao Any zavatra mahavariana ahy nefa raha ohatra ka hoe nandeha namonjy alim-bavaka izy miteny foana izy hatramin'izay raha ohatra ny anay ao an-trano. Dia alina indray talohan'ny atory henoko mihitsy zareo mivavaka tao ambadika tao. Izay sy le zanako lamatoa mbola variana nijery tele teo nefa namonjy fandriana izy avy eo. Tsy possible mihitsy zany raha hoe izay no iseho. de le zanako lamatoa zany ao zao Ao izy ao an-trano ao. fa le faravavy sy ngareny tsy hita Ie, Iando sy Ramse. tsisy afa amin'ny anahy mihitsy zany. Dia inona no tokony atao amin'izany Ramse ko inona moa zany no azo atao fa de tsy maintsy mampandremy manam-pahefany sa ianao mahita hevitra Sa hoe mbola ho tediavina aloha. de aiza ny tadiavanao azy nefa Sa zao ary alao andrasandrasantsika mandra-patoandro ny andro dia ho hita eo ihany izay atao. marina tokoa zany. Raha be ty Ramse fa hoana avy tany am-piangonana zareo azo ao. Dia nilaza ry elanga tao fa tsy hita tao aby ry pasteur. Vady aman-janany koa. ry lanitro za koa ary vao naheno tamin'ny radio teo de inona ozy ianao fa tsy eto amintsika rery ty fa hatrany rehetrarehetra any zany de tsy betsaka ny olona tsy hitapopoka asaka Zany isa-tokantrano manana olona ohatr'izay daholy tsy azoko mihitsy ty tena mistery. Andriamanitro, aza hitako. Ny aza hitako misy zavatra fantatrao nga Zao angamba le hoe lasa niakatra daholo ny olona. niakatra aiza Ka niakatra ny an-danitrako. inona nga misy an'izany aiza koa nisy olona iakatra velona ny an-danitra Ianao ve mbola tsy naheno an'izany mihitsy? hoe ahoana Ka le hoe manjavona ny sasany tsy eny an Jesosy eny amin'ny raolanitra. dia ianao zany mieritreritra hoe lasa niakatra any ambony any ny olona ny tsenan'ny tompo Ka izay mihitsiko. Lozy ty. Andriamanitro, tena tavela aho zany. dia ahoana zany Na nenenako marina takizay ihany mba nandeha nivavaka niaraka tamin'ireny fianakaviako ireny. zahako moa zany dia mitovy aminao ihany eny nenina tokoa tsy eo aloha fa orinan-datsa fa tena marina velo hoe lasa niakatra ny marina ry zareo e Fa inona indray e? nakagaha mantsy tsisy famparenesana na mba niteny akory hoe eo ianao fa lasa zay Efa hoe tsisy an'izango. Eo aloha ianao fa aloha handeha ka marary zany ny loha. andraso aloha fa za mbola tia nytany ianao ny tena zavatra misy marina e Fa mbola misy inona? hoe oviana indray zany tsika ny mandeha oviana koa tsika zany mba manaraka ny zareo any e Ko aiza moa ny ahafantarako an'izany e? ka tsoatran'le hoe premier ligne sy deuxième ligne ihany ve izy ty e Mandy ny tena eo raha ngaty a.
ity marina dia tena lasa niakatra daholo ny mpino ary izay ke izany nahatonga an'ireny accident avetsy averoa ireny satria ilay chauffeur tonga dia manjavona eny am-pitondrana. Accident na moto, bisikileta. Endany ity niara moa ty ny zanako tato akeboko sy ny dadany niara nanjavona nefa za efa niandriandro. Tena marina tokoa fa nitohan'ny zaza ny fanjakan'ny lanitra. Enjany ity Andriamanitra dia ahoana izany ny amiko e? Very aho izany dia ity volana angalariko tao ampiasana ty hoe izany nahatavela nefa dia tsy mitondra namakaiza akory izy izao. Loza marina, tena nanenenako. Fona aminao Andriamanitra, amin-drafo amiko ianao. Ary tsy liva ve ty tamin'ity? Tena izy mihitsy afa-baraka androany. Asa indray izay vavany io raha mahita hoe taraiky. Fa ahoana ty ranabavy a? Oatra mba nahafaly indray no nahitanao na dy izany azy e. Tsisy olona fantatra intsony izao teto fa dia ianao. Fa hono a? Fa nga ianao tsy niakatra niaraka tamin'ny sambon-danitra sa tsy ombotsony ny fiara? Sa mandreraka ary liva. Mahazo ary teva tena mila tsy ho zaka ny saiko. Ka tavela ianao izany izao. Mivavaka miaraka aminareo lasa ianao ty tafatombona sa nareo le hoe mpivavaka masirasira izany? Aza mamendro fendro ny liva. Vomafy ianao, tena vomafy. Fa naninona, inona no antony? Izany no vokatra ny tsy fiambenana ary liva. Nefa ange nareo dia tena mafana fo e. Tsy tapaka isan'alahady manao toriteny an-dalambe rehetrarehetra eny nefa atao tafarajanona niaraka aminay ihany. Ka izay ny teneniko aminao teo hoe ny vokatra ny tsy fiambenana e. Zavatra kely tsisy dikany tena tsy napoziko akory fa inona le tsy miambina e? Tsy miaritory amin'ny alina? Tsy izany fa nisy fahotana kely tena tsy resiko e. Zavatra kely izany, tena kely tena nanenenako tongotra matanana mihitsy. Zavatra kely ohatry ny loham-panjaitra, izay no nataraiky ahy eto. Tena very ary liva, very marina. Ka ianao reriko tsika ary izany izao dia inona no atao izany? Samy tavela ety tsika da efa mivoaka izao any ny lalàna. Lalàna hoe ny olona tsirairay avy a tsy maintsy ametahana puce kely elektronika izany ny tanany na ny andriny. Vao eo mihitsy any no fanahinao an'izay fa efa enonao koa iny. Tsy dia misy olana amiko izany. Tsisy olana ahoana e? Ny anton'ilay izy ange dia izao e, ho fandrindrana n'ilay fiainam-piarahamonina satria izao mikorotana be daholo ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Dia izay ny hitan'ny fitondram-panjakana hoe mety a mba handaminana nyity ambony efa tavela eto ambonin'ny tany eto ity. Hita mihitsy ianao hoe tsy maharaka ninina amin'ny resaka fivavahana ary liva. Inona ny idiran'ny fivavahana amin'ny puce e? Mariky ny bibidia izany, efa voasoratra ao anaty baiboly izany. Mariky ny bibidia? Hoe tsy maintsy ho asiana marika ny tanany olona na eo amin'ny andriny. Izany hoe misy sary bibidia izany ilay puce apetraka? Anarahana maso anao iny. Namakaiza ianao namakaiza dia hitan'ny zareo any amin'ny misy azy any. Dia tsy maintsy ho tratrany ianao. Ohatran'ilay puce amin'ny telefonina reny izany? Fa kely balitika madinika kely ilay izy, zavatra kely dia kely, tsy tazana akory. Fa ny tsy azoko nge dia izao e, hoe inona no anatin'ilay puce kely dia atao inona? Dia misy crédit koa ve izany? Isy tsy resaka zany mihitsy. Fa hitanao ao anatin'io puce io izany mombamomba anao rehetrarehetra, ny anaranao, daty naterahanao, dia hitany hatramin'ny toerana misy anao rehefa ohatra ianao hoe eto izany tsika dia andeha ho any Antananarivo ianao dia araka an'zareo lazany Antananarivo. Karazana misy GPS izao anatin'ilay izy? Ohatr'izay mihitsy. Dia nany ambany tany ary ianao dia hita foana? Ohatr'izay mihitsy ilay izy. Ko maninona moa izany raha hoe tany aloloha tany dia natao dia mba hita misy any vady aman-janaka hoe ary misy azy na tsy? Ianao ty very liva tena olona dala. Mba ampiasao ny saina, ianao ve mbola tsy naheno an'izany mihitsy hoe ianao raha vao mametaka an'io eo
dia any devolo mandrakizay makany ianao dia any amin'ny afo be ianao. Zany Za aloha tsy mahavita an'izany e. kanefa nge filazany zareo dia hoe ampidirina kely fotsiny dia tsisy ifandraisana amin'ny resaka resahanao mihitsy fa dia hoe fandrindrana araky ny tenin zareo e. Zavatra efa voasoratra anaty baiboly aho zany fa za tena miteny aminao fa za tsy mahavita hatramin'ny farany. Fa raha ny tiako aloha dia izao ry kanto a, maneke fotsiny ataovy rahanao ianao fa za aloha tsy te ho very e. ka andika lalàna zany. Tsy mampaninina ahy zany. Dia misaotra anareo rehetra tompo kilasy tompo vavy nanohina ny antso tamin'ity fivoriana tapitapoka eto amin'ny boriboritany misy atsika ity. Ny antony dia mba ho fampahafantarana anareo ny amin'ilay puce izay tsy maintsy apetaka amin'ny isam-batan'olona. Efa betsabetsaka ihany ny fanentanana natao tany amin'ny télé sy ny radio ny fitetezana tokantrano, kanefa moa rehefa natao ny famintinana dia hita fa mbola betsaka aminareo ihany no tsy manana an'le izy, tsy mitondra an'le marika. Ka ny fitondram-panjakana zany dia manome fehim-potoana farany ao anatin'ny 30 andro. Ka raha misy olona ahitana fa mbola tsy mitondra ny marika dia tsy misy azo atao aminy mihitsy, tsisy famindram-po aminy fa mety hiatratra amin'ny famonoana mihitsy. Kanefa kosa eto dia ampahafantarana anareo vahoaka rehetra izay manatrika eto zany fa misy dia misy tokoa ny tombontsoa ao anatin'ny fitondrana an'ity marika ity. Afaka mivezivezy nareo na eto an-toerana na makany ivelany na misy fanampiana tadiavinareo amin'ny fanjakana na ohatra koa ary ho an'ny mpianatra izay teno fianarana any ivelany dia afaka mandeha maimaim-poana izy. Ka zany ny tombontsoa mety ho azo amin'ny fitondrana an'ity marika ity re olona. Fa ny faty antoka kosa mety hiatratra amin'ny famonoana raha ohatra ka misy tsy manaiky. Ka dia anjarantsika rehetra ny mieritreritra averiko farany zany fa ao anatin'ny 30 andro tsy maintsy mitondra ny marika daholo na iza olona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Dia ampimanina nareo fa isy solon-tena-panjakana zany teto tokantrano ametaka ny marika ho an'ny olona rehetra. Ka dia anjaranareo ny mamoha varavarana azy reny. Raha ohatra ka misy aminareo reo manana fanontaniana na fanazavana tiana ho fanampiny dia afaka manantona anahy izy. Misaotra betsaka anareo e. Azafady Ramose, misy zavatra saika anontaniako anao mahakasika an'ilay resaka puce ty ihany fa tsy hoe zavatra hafa tsy akory. Hono a le tombontsoa nyresahanao teo ohatra ny nahaliana dia mety isy fetraka netra anatin'ny volaninay ve le izy sa hoe ahoana ny fanampiana omena reo, satria ny anazy ao mivadiko ny asa fa za tsy ny asa misy nefa izy tsy eto ntsony izao. Dia inona ny zavatra tokony azonareo anampiananay amin'izay? Le izy anie tsy dia tena hoe fanampiana mivantany. So dia ianao mieritreritra hoe tena isy fanampiana vola omena ny olona tsirairay isam-batan'olona, fa ny fitondrana ho an'io zavatra io dia ahafahanao manana tombontsoa. Ohatra zany zao hikarakara taratasy ianao, malalaka be ianao amin'izany fa tsy misy akiteritery, tsy misy fanakatsakana intsony. Ohatra hoe misy fangatahana ataonao amin'ny fanjakana, vao mahita an'le marika ny fanjakana misokatra ho anao ny varavarana. Zay le tombontsoa resahana fa tsy dia hoe fanampiana vola ara-baky teny akory. Zany hoe razoko zany ny tena ho lazaina dia izao hoe isakin'izay toerana lehanao zany dia miasa foana impusi. Zay mihitsy na eto toerana ny ndafy na monjy birao na aka vola any amin'ny banque sisa zany dia miasa foana iny. Azonao tsara mihitsy. Tsara kosa zany. Dia le niteneninao teo ma tsy hoe misazo ho an'izay le izy indray teny midina avy any amin'ny fitondram-panjakana ambony hoe tsy maintsy asiana an'io daholo ny olona rehetra fa zay tsy manaiky eo asiana an'io
dia mety hiatratra amin'ny famonoana azy fampidirana tranomaizina. Vonoana foaty ve? Zay Za ve tsy tena olana be ny kalakanto kely. Za ihany Andriamatofo loany saika anontaniako fa misaotra betsaka. eny ary. Eny tompoko. Mialantsiny aminao madama fa tsy maintsy hitondra anao any amin'ny birao a. Fa hoentinao aiza? Ndao anao manaraka ahy. Ndao ary. Ty tompoko misy olona saika kavory atao amin'ny banky nefa izy tsy manana ny marika dia noentinay aty. Ay, afaka mandeha ianao ary. Ahoana izany madama? Inona ny fanazavana omenao? Tsy resy lahatra amin'ilay izy tompoko. Maninona hoe? Tsy resy lahatra aloha e. Raha mba fantatrao mantsy ny zavatra miandry anao tsy hiteny an'izany ianao. Fantako tsara mihitsy ka. Ninona ny fantatrao ninona? Ny zavatra mety azo anahy. Ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana anie ka tsy refesy mandidy. Lazaiko anao tsara mihitsy a. Fa mety hiatratra amin'ny fahafatesany ity. Higadra aloha ianao izao. Tsy maintsy izay ny zava-misy. Ka ahoana manaiky opetahana ianao izao sa ahoana? Raha ny hevitro manokana tompoko dia tsy manaiky mihitsy aho mandra-pahafatoko. Na inona ataonareo aminahy dia tsy hanao an'io mihitsy aho. Madama, mba dinio tsara e. Tsy aleo ve manaiky ho asianan'io ianao dia mba velona sy mirihary ohatra ny olona rehetrarehetra. Toy izay jalijaly fotsiny eo ianao. Tsy hanao aho ah. Zay ve ny tena teninao sa sao dia mba teny tsy voahevitra izany? Tena izay mihitsy tompoko. Fa inona ny antony? Amin'ny maha kristianina dia tsy afaka anao an'io zavatra io ah. Kristianina hono. Sao dia tsy fantatrao ary fa ny kristianina rehetra anie izao efa lasa daoly e. Malaza tsy hinanana ohatry ny vilitsahona fotsiny ny maha kristianina anao. Tsisy dikany intsony izay maha kristianina anao na iziriziry eo ary ianao. Zao ianao saika ka vola tany amin'ny banky, inona ny vola ho azonao eo? Hividy sakafo ianao, tsy mitondra ninny piosiny ianao, inona ny sakafo ho azonao eo? Tsy azo ninina mihitsy ianao. Dia ampahafantarana anao izany fa tsisy fiainana vanina ho anao mihitsy. Tena fantatro dia fantatro tokoa izany. Ay, ndao ary ianao miditra atsy. Oka izay, ndao ianao miditra aty. Petraha eo aloha. Dia izao a, raha pitso maraina miverina eto izay, tsy mivoaka ato ianao fa midy ato ianao amin'ity efitrano maizina ity. Amin'izay ianao tonga saina tsara. Dia miverina eto izay raha pitso maraina. Ka anontany farany ny hevitrao. Dia ngamba hiova kosa ianao amin'izay. Zay ary. Eny tompoko. Ahoana? Natory tsara? Ahoana moa no atoriako amin'izao tompoko? Ay, dia angamba kosa hiova amin'izay ny hevitrao a. Anaiky sa ahoana? Tsy manaiky hatramin'ny farany aho tompoko. Fanontaniana farany. Anaiky sa tsy anaiky? Tsy ao ah. Ndao ary.
tsangana teo ianao tsangana teo ianao fa ninony ao le tsy apetrao amin'ny seza volamena eo izy o madama manina raha mba manaiky ihany ianao e hijaly any ianao tsy mivadika amin'ny teniko aho hitanao reo zavatra efa manoloana efa tsy anaiky izy kina ihany mbola kafrina aminy ao mandany lera be zany apetrao amin'ny seza volamena izy dia ampy zay zao madama eto ary anao mipetraka e ay zany vao fanomboana fotsiny tsika zao apika le tsy mivoltage raha miseha mba olombelo ohatranao ihany ange zahay ay vonjeo ay andriamanitro maya maty vonjeo ara olona izany amonjy anao eo ahoana tapa-kevitra tsy atompoko ay hiakatra midingana manaraka indray tsika alayvo letsy ny fitaovana raha miseha ampidiry dokotera mba mamindrafo e ampidiry dokotera nandrosanao dokotera inona ndray ary ty jesosy eo marary ny nifiny io madama io dia mba esorona kely ono ny vazana tsy marary nify zany sokafy ny vavanao eo ao piro zalahy amin'ny tanany vavana ao alefa torana sahady ty velolo akaina kely zalahy tonga rivariva zany ranambavy idolo le trano fa zany ohatra misy nanaraka teo e fa misy inony aza miteny mafy ianao inako ary ty ohatra ny tena mihenjana be le fiainana eto ry liva tsy azoko fanenjehana n'le olona tsy manao pisoko reny mo am'tiany olona firy zay nefa heniko hoe maty ye tonga dia vonondro zareo misy ravitratrany ny fepotona kosa rehefa dia lefa ela be ko hatramin'izao ve dia mbola misy tsolona mipetaka pisy ihany zay mihitsy ny ilaiko hevitra ty aminao ry liva matahotra mafy mihitsy ka fanampiana inona no azoko atao anao neritreritra hoe andaontsika hiala eto aza mirediredy ry kanto inona moa ny tokony andosirako hiala eto inony za nge olona manara-dalàna fa tsy mitovy aminao e andao moa mba hiaraka e za ve dia avelanao andeha riry zao atao anatin'ny lohanao hevitra tsotra ary mbola tena mamindra fo aminao am'ty faran'ity ngama tsy maninona reo fotoana zao hoe mandeha makany ianao mba mifona hoe petao pusy ihany fa tsy haninona anao zany zareo raha ohatra mitolo tena any ianao mialatsiny aloha ry liva fa raha mbola resaka zany foana ndresanao amiko za rehefa hoe tsy anao dia tsy anao ka inona ary nazoko anampiana anao fa izay nge ny fanampiana hitako hoe mety indrindra zao ary rehefa tsy handeha ianao neritreritra hoe andeha zao alina zao andeha andositra any amin'ny tena toerana any anaty ala tsisy pahita tsisy mpafantatra any fa ny zavatra mba ilaiko mba meo vola kely aloha mba ho ataoko fatsy vidanako sakafo orkanto ny zavara tsy azonao dia izao tsy haiko hoe ao tsara venao sa tsy na hoaiza hoaiza ianao na hoaiza na hoaiza raha vao resa-bolaka hividy zavatra na hivarotra zavatra dia tsy maintsy impusy any anaty tananao iny foana tsy maintsy misy reny mpivarotra sy mpividy reny nge efa manana détection daholo reny détecteur azafady tokoa ie dia voalohany voandovola ianao zany dia tsy maintsy iny aloha nijereny zareo voalohany ary tsy maintsy ho fatotra ny fohy be foana ianao raha vao tsy mitondra n'iny marika iny na hoaiza na hoaiza sao dia mba misy sakafo azoko entina ary loha aminao mba hoaniko eny an-dalàna fotsiny dia rehefa tonga any amin'izay misy ahandray any dia merde oranambavy izany hoe raha azoko tsara zany ny hanina hoaninao zao nitadiavinao dia ny rapitso ny tafakapitso makaiza ny inananao ka rehefa tonga any amin'izay toerana andehanako any dia ahandray mitady ka hoaiza moa ianao tsy haiko ry liva hiala teto fotsiny andeha ho any ambanivohitra
ho ny ambanivohitra tsy ambanivohitra antsika mihitsy aloha e karaha misy ilay ambanivohitra izay mety tsy tonga mpitondra fanjakana tsisy hevitra tsy mety zany hevitra zany fa hevitra tanginy zany Na ny anaty ala any ary ahoana tsy tsy ahitan'ireo anao lava be ilay resakantsika fa momeo vatsy fotsiny aloha mba andehanako e eny ary rehefa izay ny fantatrao fa mety a dia manasa tanàna aminao a fa ho tsofoko rano ianao hoe mandriam-piadanana ao misy ao anaty malahelo volany anaoko fa malahelo ahoana ty ianao dia nahasa mivarotra ny fanahinao tamin'ny satana tsy midika hoe mivarotra ny fanahiko amin'ny satana fa mamy ny miaina ry kanto a mbola teo velona fa mieritreritra moa ianao hoe havitanao firy andro ny vatsy izay omeko anao allo ary aloha dia andinika e misy hevitra ty tena fanampiako anao farany dia farany dia farany hoe ahoana rehefa tsy naiky petahana an'le puce ianao le marika zany a dia maninona raha fiainiko atao trano ary ianao asanaoko nefa ny olana indray a tsy maintsy isy olona efa mezivezy atao amiko ato sady zareo ny ohatra ny manao fisavana isan-kerinandro e tsy hitako mialeto a mety amiko tena mariny ndanaloha mody ary dia araka ny tena teo hoe mieritrereta tsara e dia tenio tsara zay fa manapa-kevitra farany hitanao fa mety a sao dia manaonao foana dia efa veloma mandrakizay zany ry liva fa mety fotoana farany ionako aminao e tsy iona ntsontsika mandrakizay satria tsy fantatro zay rapitsoko any mafangeza ny teninao zany ka izay ny zava-misy iainantsika mizaoko inona moa ny azo atao na dia ny fiarahantsika hatramokely raha very kanto dia hosahanao ve zavatra kely tsy misy dikany veny dia moizanao ny hainao rehetrarehetra zava-dehibe amiko izany ry liva tsy hakensaiko izany kanefa dia miantoka ny amin'ny fanahiko mandrakizay mafy zany eny ary rehefa izay ny hitanao fa mety e io fa matsiaro zalahy ahoana manaiky ahoana ay hiditra midingana manaraka indray tsika zalahy atsotra eo tony tanana da ty mipaisa alefa asesy tsirairay daholo reo ho reo alefa miainga eo amin'ny akobe zay alefa zay alefa ihany fa voaray zay ny ale maty a jesosy roa zay jesosy avonjeo deo alefa inona ary ty mampiaotraoatra andrangah ty vonjeo a jesosy jesosy atray to raha nandray ny laisiny nefa tsisy aina ntsony any izy zany sefo ke ilaina marina izy zany hoe ohatrany tsy mitepitsony marina ny fony a vity hoe alefaso any mbadika any aloha ohatray saika adiniko sefo ohatrany misy vitsivitsy efa tonga tratra ny zalany ao zany ve ary amin'izay vehivavy daholo mibetsaka ao atray ny vehivavy ane zany ny tena mafilo ampidiry fa tsy mamafilo azy eto ary ahoana ty raha miparitaka be ranotrano ty avelao le tsy hoeo tsy maintsy miova hevitra zay mahita
Samyzao ve ianao ry maman'ny andro dia mbola tsy mitondra amin'ny marika ihany mba sa ianao efa betsaka ihany izay olona ianiko hoe maty izay vokatry ny mokon-doha io ihany. Raha mba fantatrao mantsy fa tsisy olona manana ny fiainana mandrakizay mitondra an'ireny anie. Ry maman'ny andro matoa ianao tavela eto ambany eto dia tsy anjaranao izay niakatrany fa tanterao izay baiko menanao ety. Ka mbola misy ny fiakarana faharoa ka roviny fantatrao ve hoe oviny tsy fantatra fa miambina na ny fisinina ny tsy fisiny ihany koa misy zany mino an'izany ka mahagaga ianao milaza hoe tsy fantatra nefa ilay zavatra inonao tsy ny ianao ve izany be indrindra lava be ny resakantsika sanao fa zao aloha vavinjeo vaharoka poka aloha zao ory maman'ny andro ahoana tsy voizay nge ianao nindrina teto fa efa fanitelony izao dia averinao amin'ny alalan'inona ianao sady tsy manam-bola ny tsy afaka mividy ianao koa tsy mamboly raha teo ka mbola misy fotoana ny ariana any mety amin'ny erako azoko. Tena manao hevitra taingana ianao tena za tsy amianao tsony ka tena marina efa ho lava le anao dia avelanao fato misarety ve zany ka tsy rarahako izany fa ngaza ihany no lazonao indramany fa ianao hoe tsy maintsy ho araky ny olona amin'io dia tsy maintsy higadra ary tsy maintsy ho faty ihany koa mbola misy anao aloha eoko tena zao maman'ny andro mbola manoro-hevitra anao mety eza ianao petahana marika afaka ny olanao amin'izay afaka ny tebiteby sy ny ayainao io miasa nge be dehibe omenanao ary hitanao voamaly zao ny nandeha tao vaovao tao fa miampitombo ihany ny famezanasa ho andreo zay tsy anasa ho andreo zay efa manana piso fa miampitombo anao manalany koa ny fandrahonanao fato ny olona zay mbola tsy mitondra ny marika io tsy hainanao ve zany henoko izany fa zaho tsy anaika an'izany dia anao ny ianao mokondohanao zany mitondra anao dia zay afara ny fiainanao ny fahaza manelingelina latsony za foana nyvesaranao eto fitao amin'izay ny fiainanao ka eny ary zafady indray matofilo fa manelingelina anao amin'ny ora fiasanao nahoana izay tsy izany mantsy fa araka le lalàna mivoaka hoe toa hoe mahazo valosoa izay manome renseignement momba ny olona tsy mbola mipetaka piso ireny ka izany misy tompoko natony atongavako eto fa misy olona izay pray-tanàna aminay pray vodorindrina zany hatramin'izao izy mbola tsy mipetaka piso ihany ary tsy manaiky ny ametahana n'io zavatra io mihitsiny tena sura ve ianao ka izy mivatana mihitsy ny ianao niresaka tamiko fa mbola tsy mipetahana izy lehilahy zany sa vehivavy vehivavy aloha atray mahagaga izany fa ahoana se saika ny vehivavy daholo ny tsy mety hopetahana nyity piso ty fa inona ny antony ty le olona mivavaka ty ny tena olana eny fantatra anie zany fa le hoe vehivavy daholo fotsiny ohatra ny nahagaga misy ihany lehilahy fa vitsy saika vehivavy ny betsaka ka ny vehivavy angamba ny tena mivavaka koa zay anga dia ahoana moa ny fomba ny veloman'izany olona izany tao anatin'ny heritaona heritaona tokoa moa zay no mivoan'io dity tsy haiko fa raha izay ramatoa zay aloha dia mangatangataka sy mindrakindrana eo no ataony nefa izy tsy manana samerinana n'le zavatra indramany amin'le olona akory aiza izy no mipetraka angamba ny rasefo omeko anao ny adresy misy ahy dia rehefa tonga any nareo atondroko anareo misy anazy satria eo akaikinay eo ny tranony izany hoe vavady anankiray zany no iraisanay dia raha azo atao mety ohatrinona sa inona moa zany le valosoa azoko surprise le valosoa menanao aloha lo hita ny vokatra zay vao miresaka aminao zay izany hoe valosoa samihafa zany ho any olona samihafa tratra ho hita eo izay ataonao ny tiako atao mantsiny hoe saika eo ataoko asa fanao mihitsy le izy raha ohatra ka mety aminareo fa ngah mbola misy akoatran'io koa iza malala fa mba manontanytany hevitra sy renseignement eny dia tsy ho hita eny ve zay mbola tsy mipetaka raha sefa
tsy hitanao fa za koa tsy anasa ao ary ahoana le adresinareo tsy ndrasany ela mantsy zany. hitanao ny garazy mampionina irendrefa-tsena iny ndrefa-tsena misy sapandana zay hoe menatsimo ao amintsena avao ao dia rehefa eo ianao dia misonitra miakatra kely ohatrany hoe miboropoko tany eo zany dia eo misy ny trango vao mitsidika eo miboropoko tany dia tranona iny ay dia rehefa tonga eny nareo atondroko hoe itsy misy ny trano satria misy trano maromaro mantsy manodidina eo eny ary eny ary tompoko dia le valisoa azy ratsina an'izao sa miandro kely avy elo aloha vita ny zavatra ataontsika fa raha rivo zay dia efa tonga eny ao venao rivo ao fa tsy etsiketsika eo tompoko fa dia miandra anareo ao eny ary madama inona ny tena mampikiry biby any madama tsy hanometahana an'le pisy ity tsy mety amin'ny finoko fotsiny ka nefa raha mba fantatrao madama ny zavatra azo anao sy anjoanao ao hipetraka amin'ny seza misy courant ianao ary ny hoanao ihany koa mbola tsy hohana tsirairay daholy nifonao rehetra iny za aloha mbola tsy nahita hoe nisy olona tafavoaka velona tato dia anjaranao mieritreritra ndao ary ndao patoronao zao tonga soa ianao madama petrapetra io seza araka ny fanaona eto misy ihany ny fialanana enina eny tompo anaiky opetahana n'ity zavatra ty ianao sa tsy anaiky tsy tompo itsika amin'ny dingana manaraka tsika ary zay ary mitraka tsara fa inona ty fa inona moa zany iny tompo tia no anam-pitsirana an'ireo voamasonao anankiroa ireo ka ny anaovana azy loarina tao aloha ny anankiray dia ho hitan'le masonao anankiray Andriamanitra dia rehefa aveo dia loarina tao koa ny ray dia tazominao mena eny tananao eny ka hoana vonina efa vonina tsara dokotera io efa miandro fotsiny oka lolo eritreritra kely ka ena fa tsy mieritreritrela be zany mbola eritreritra tompoko tsy mety zany fa mandany leratsika oka raha misea oka ahoana oka ry fa manaiky asiana an'le pisy ahy manaiky ento ay vao izy atralahy vao izy dia ampidiro atsy amin'ny efitra atsy zany ametahana azy fona Andriamanitra fanapahakevitra onaisiko Andriamanitra tena enjany ity eto tsy isy zavatra azoko atao tsony tsy afaka mivoadrindrina kory aza hiaritra ato nefany ho vaty misary ato sakafo efa tsy izy tsony na andrano sotroana ary ity tapitra andeho any ambanivohitra ihany aveza aony tsy hitako ity izay angalana hevitra
raha handeha koa nefa mitratra ny fisavana eny an-dalana eny dia inona ny ataoko? Ny handeha tômôbilina aloha izao dia tsy ho azoko atao tsony mihitsy. Ny handeha tongotra nefa tsy ho vitako. Dia ahoana re izany? Trano tsy hitako tsony izay iainana marina. Dia ho faty mihitsy aho izany. Andriamanitra, omeo era hiatrehako an'izao fiainako izao. Ato ilay izy ry zareo ato amin'ity varavarana ity. Atao mety be izy izany fa nga tsy ao izy izao. Ao mihitsy izy izao ka mety mbola tsy mifoha angamba fa tsy afeninanao aloha fa hanabavika izy io e. Ody eo. Izany ve izy tsy hiafina? Tsisy varavarana fa sy ity miditra ao. Ka hiafina ao an-trano no tiako tenenina dia tsy hamoantsika mihitsy. Ka na hiafina ary izy tsy ho hitantsika ve rehefa tadiaviny? Ie, marina aloha izany. Fa mba misy fiangaviana kely ty raha sefa raha mba mety a. Ahoana? Izany hoe mahanabaviko azy izany dia saika an-tany hoe mova mitovy daholo ny saziny olona rehetra sa sao dia mba maivanina kosa ny saziny izay mba hanekeny fotsiny no atao. Maivanina amin'ny ahoana? Rehefa tsy manaiky dia tsy manaiky. Nga misy eo anelanelan'izany. Mba ataontsika iry izy mba azo atao mba hanekeny. Andao aloha izy tadiavina dia ho hita eo e. Zavontsona fotsiny ny ainy raha ohatra ka mety. Voana ilay trano? Ie, tonga dia ataovy amin'ny fanaovana azy. Ohatra midy avy any anatiny koa nga izy izany. Zay. Ao. Andry. Ohatra maizina be any ato izany. Alolo apiretiko ilay jiro ato. Io mivavaka io. Sady mbola eo alohany koa ny baiboly amin'izao dia tsy ho eniny ve tsika miditra ny tranony io? Foaza. Ranabavy a? Andry. Efa mangatsika ny ianareo. Efa tsy misy aina intsony ty. Efa maty a? Fa naninona namono tena ve sa ahoana? Izy mety tsy namono tena aloha fa sao dia serana. Mety ho marina koa izany. Satria amin'ilay izy le anabavinao ty? Ie, anabaviko ty sady. Raha mihitsy nareo? Ie, raha itapo mihitsiny. Dia io izany ilay teneninao hoe menao sakafo kindraindray? Eny tompoko. Sady izy jereo ve efa ohatrany efa taolana be efa tsisy nofontsony any? Tena efa miresaka anina tato ngamba izy ity. Zay izany. Ndao tsika ndeha fa inona tsony moa izany? Veloma ianao ramose dia karakarao eo ny razanao. Eny tompoko. Dia maty rery tato ro anabavy. Enjany izany. Maty tsy nihinan-kany. Vokatra ny fisirisiriana tsy nanaiky hatramin'ny farany. Fa inona ary izany vakindrana bavy tato anaty baiboly tato izany? Ary nahita seza fiandrianana maro aho. Ary nisy sy nipetraka teo amboniny. Ary nomena fahefanahy tsara izy. Ary hitako koa ny fanahin'izay notapahin-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niakohaka teo anoloan'ny biby ity na teo anoloan'ny sariny
ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany, ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'ny Kristy arivo taona. Toko fahavalo Apokalipsy, toko 20:24. Ary kay ve tena zavatra voasoratra tao anaty baiboly marina izy ity e? Mampieritreritra. Vao nentinao, misy olona hitanao ndrenga any? Ie, nahita tompoko. Ay, ary ianao ty tena detektiva enjana be a? Dry, ka inandray ary ty mampianana tsy tenenina ny vaovao. Iza le olona dia aiza ny misy azy? Tsy lavitra izy tompoko. Fa eto ihany. Inona ary ty mihodikotiny ty? Eto ihany ahoany? Sa efa ao tokotany eo? Tsia, soroko aminao Andriamantoa fa izaho le olona. Ohatra e? Fa sao dia efa nifika kely ary ianao? Tsy tompoko. Ka inona ny ilazana hoe ny tenanao le izy nefa ianao le efa manana ny marika? Tsy mazava izany. Fantatro ny marina tompoko, ary tapa-kevitra fa hoe sorona tsohan'ny bibidimy fanahiko. Kay, heverinao fa ho moramora ny ianao an'izany? Fantatro ka. Tsy maintsy afara ny fanapahana ny lohanao izany. Dia izay mety aminao? Tsy maninona tompoko raha izay mety aminareo fa mety amiko dia mety amiko tokoa izany. Raha izay no anafaka amin'izao geja ampiambozona anareo azao. Mba fantatrao moa ny zavatra manjohan'ny olona rehetra izay tsy mety petahana ny marika io? Eny tompoko, fantatro dia fantatro. Efa henonao? Fa aleoko lavitra miaritra izay naretan'ireny olona rehetrarehetra ireny, toy izay hiaritra eo ambanin'ny vahoan'ny Satana mandrakizay ary hijalijaly ny fanahiko. Tara loatra nefa ianao. Fa tsy misy ninina azo atao tsony, vao mipetaka aminao io dia efa izay ny aminao. Tara loatra. Raha tamin'ny voalohany ianao nanaiky tsy nipetahana dia afaka natao ohatran'ireny olona rehetra ireny ihany. Tsy ekeko izany. Ao, tonga dia tapao ny lohako eto. Ianao izany ny voadoblako. Ho vonoina ianao nefa ny marika efa mipetaka any aminao? Tsia vera e! Nanenenako marina. Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampandraisiny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa, mba tsy hisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa no hisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra, sady ampijaliana amin'ny afo sy olofary eo anatrehany anjelomasina sy eo anatrehany zanak'ondry izy. Ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay, ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny marika ny anarany. Apokalipsy 4:7-10. Fa ny amin'izany andro sora izany dia tsy misy mahalalana dia ny anjelan'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny iray ihany. Ary amin'izany isy roa lahy ny an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela.
ary isy roa vavy manodina ny fikisoam-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tomponareo. Matteo 4:24-30 ka hatramin'ny 12:70. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy halelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inotsika efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa nitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo ny amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoza efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny raona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Tesalonianina 1:4-7 ka hatramin'ny 12. Ny farana teo ary ny tantara nitondra lohateny hoe Aramagedona. Lalaoviny Solofo, Ery, Lidje, Simonety, Iaina, Saondra.